le fanapozinana sakafo moa zany mananavana venareo tratra dia afaka tantarenao ohatranao na le zavatra misy mianana fianakaviana zahay tratra n'le fanapozinana ara-tsakafo anakefatra zany ny nay maty dia le anankiroa zany zanako ny kozinako prahavavy ray tapo dia le izy zany nandeha namonjy anniversaire zany zareo dia nandeha namonjy anniversaire tany izy zany zay tsy manatrika n'le anniversaire tany dia tsy mahafantatra hoe inona ny zavatra niseho tany fa efa tokony teo tamin'ny efatra latsaka teo zany no nisy miantso hoe lasa nentina ty amin'ny hôpitaly ety amin'ny anona ty zany le ray vavy le zokony le zokony vavy zany satria hoe le tany amin'ny anniversaire dia zay koa raha ny tamin'izany misy namonjy nanotrina fahorin'olona dia tany naheno an'le vaovao dia vao tonga kelikely taty amin'ny hôpitaly zany le ray vavy le ray vavy aloha zany nandeha voalohany dia aveo koa zany le ray vavy nananiaraka taminy koa zany nanaraka tratran'le izy koa nakaty dia ry zareo zany tonga taty amin'ny hôpitaly mbola afaka nyresaka tsara mbola afaka nanontany dokotera ny anarany sy ny mombamomba anazy dia aveo zay vao nanaraka amin'ny fianakaviana hoe lasa nakaty amin'ny hôpitaly zareo dia le ray vavy zany vao tonga kelikely taty amin'ny hôpitaly dia maty dia le ray vavy zandriny tamin'ny maraina tamin'ny 3 latsaka ny maty raha le zavanitranga tomoko inona ny ayayanareo na ka tonga le hoe fanapozinana tany amin'le tsy haiko mety hoe amin'ny lafiny ohatra le mety le sakafo tany angambany satria le izy tsy izay ihany ny victime fa be da be mihitsy zany olona victime ao anatin'le izy dia mipresika zany le izy ohatra le tao anatin'le anniversaire zany misy olona invité dia zareo zany tao anatin'le invité aloha tao anatin'le invité fa le tao anatin'le invité reo koa nisy nitondra namana dia le misy nitondra namana reo misy zany maromaro zany eo misy olona ohatra ny anay ihany koa ohatra hoe ny zanany nandeha tany maty daholo misy ny sasany hoe mpinamana dia hatramin'le zanak'le tompon'le hôtely nandray an'le anniversaire akorany ao anatin'le maty koa zany hoe le izy moa zany mpianatra le nanao anniversaire sa olon-dehibe tsy hoe mpianatra le izy zany fa ohatrany hoe olona tsotra fa le izy nankalaza ny anniversaire zany araka ny filazandry zareo le taminay teo hoe izy zany tsy voasamba voizao nankalaza anniversaire fa tamin'ny heritaona koa izy nankalaza anniversaire nefa tsy zavatra ohatr'izao fa zay zavatra tamin'ity zany tsy fantatra hoe inona ny olana na inona ny zavatra misy na tonga n'izao zavatra loza be zao hoe inona le zavatra raha le anay le voalohany zany rehefa nanontaniany dokotera tato zany hoe inona no hoaninao satria zany raha le fety zany tamin'ny valoalina ho vao nanomboka le anniversaire dia le anay nefa tamin'ny 4 dia efa vo dia le tamin'ny 4 izy zareo samy tonga lotany dia rehefa le mbola nona moa zany dia mahakizy an'le ankizy satria le ray 4 taona ny ray 9 taona dia le mihinana tsingitsingina sakafo zany izy dia ohatrany hoe brochette zany no tena nohaniny aloha ny anay brochette no tena nohanina dia le ray le mihinana brochette iny zany nefa le tonga voaloha taty dia le maty voalohany dia le ray faharoa zao inona tsy fantatra ny hoe inona daholo no nohanina fa le maty eo zany samy manana filazana misy ny sasany hoe donato no nohaniny misy dia tsy fantatra fotsiny le izy fa sakafo fotsiny le izy ary le tompona raha ny filazany le izy zany samy manana ny filazany le olona le nisy nanatrika tany misy manao hoe eo amin'ny 10 misy manao hoe eo amin'ny 20 dia ny tena moa zany tsy nanatitra maso dia tsy mahafantatra hoe firy marina le isan'ny olona fa dia le izy zany tao anatin'izay koa nefa nisy nitondra sakafo nody dia nody tany an-trano dia le nentina tany an-trano koa zany teradoza tany amin'le trano dia raha ho an'le tonga teo zao nisy rangahy zay mbola ao amin'ny urgence ao izy ao amin'ny réanimation fa tsy fantatra hoe manahoana le rangahy fa izy mbola ty vadiny any amin'ny hôpitaly mpitsabo ny kambana efa maty koa le vadiny zany hoe le mara le olona zany misy le nody tany an-trano dia nentin'ny fianakaviany dia misy nentin'ny tany amin'ny hôpitaly Gérard misy tany amin'ny Befilatanana misy tany amin'ny Desamnana misy tany amin'ny klinika dia ohatran'izay koa zao tato nisy hoe tato izy dia maty tany amin'ny klinika nefa ny sasany mbola tsaboina ty omaly moa le izy tamin'ny sabotsy ariva zany le fety ary le tompona anniversaire manahoana amin'izao le tompona anniversaire moa zany eo anatin'le victime ao koa izy zany hoe fa tamin'ny sabotsy fa nanomboka omaly vao nitranga le nanomboka sabotsy ariva zany le nanomboka ohatrany hoe adiny 3 sa nanomboka sabotsy ariva zany le zavatra niseho tsy nanatrika an'le fety
Nisy olona zao hoe tsy le ohatran'le lehilahy natao interview teo izay zao a, laza izy fa hoe izy misotro toaka dia mamy izy dia tsy dia mihinana sakafo loatra, dia milaza izy fa tsy naninona aloha izy zao. Fa teo koa nefa nisy mpivady a, le mpivady zany le ramatoa zaho izy mihinana brochette, vary no nohaniko dia mihinana composé a. Dia le rangahy zany hono zaho izy tsy mihinana hena mihitsiny, dia tsy mikasika tamin'ny hena mihitsy na sambosa na naima na inona. Dia le rangahy zany mbola mirijaririja be ao, fa le ramatoa zany efa eo nandeha dokotera privé a, dia tsy niditra taty izy fa teo izy fa nihinana fanafody, dia teo ihany izy nireraka dia rehefa avy eo izy nampidirina hôpitaly ihany ara-bataina.